amin'ny fanahy miombona eto ampirainy fotsika indrindra aneo ny mahavatana irainy Kristy atsika ary izany no hevitry ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izay anasanantsika koa fa anio dia atokatsika hitrofonambavaka ny fifidianana dekona izay ho tanterana amin'ny alahady farany amin'ity volana oktobra ity aopatsika amin'izany ny fotoanatsika ka ny fananan'Andriamanitra ny taridalanatsika azahoantsika mahatakatra ny hevitra zany ary indrindra azahoantsika manolo-tena sy manamafy ny fandroratenatsika. Dia ampitoana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 720 no tsika maneho ny finoantsika ary manamafy ny fahatokitsika ilay Andriamanitsika. Aorinan'izay dia ny hira fahavalo. Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny lohako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-pona anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra ohatran'ny Jehova andro lava aho. Ivavaka isika. Manohy izany hira izany zay Tompo, midera, misaotra, mankalaza, manome voninahitra, manandratra avo ny anaranao, satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ianao ilay Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, Andriamanitra hafa indrindra, ambonin'ny Andriamanitra rehetra, mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary mpitantana sy mpandamina ny fiainanay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Ianao no anateranay,
ny fankasitrahana rehetra, fa lehibe ny fitiavanao ary lehibe ny fahasoavanao izay andraisanao anay ho vahoakanao ka atonganao sy atsanganao fiangonana maneho ny fahalebiazanao sy ny herinao ary ny fahatsaranao rehetra. Tompo, tafango eto ny mpianakavin'ny finoana amin'ny Alahady ity izay atokana indrindra hitrotronam-bavaka ny fifidianana dekona amin'ity taona 2024 ity. Vahoakanao zahay, nofidinao sy ny rainao vavolombelona eto amin'izao tontolo izao, hijoro fanasina sy fahazavana, koa masino izao fotoam-pivavahana atao amin'ny anaranao izao, mba haneho marina ny fiombonana masina sy ny fampiraisanao amin'ny Jesosy Kristy, ka hampahery anay ne izany, hitombonay amin'ny fahaloratena sy ny toe-panahy araka anao. Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, sady mpiandry tsara, no entinay manonona izany vavaka izany ary mametraka izao fotoana izao ao ambany fiantohanao avo indrindra. Misaotra Tompo, dia raina mandrakizay ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika. Ry havana enoy amin'ny fisaorana, amin'ny fankasitrahana, nefa koa ampietreretana lalina. Ny teny izay anambaran'ny tompony sitrapon'ny ray tiany arahintsika amin'ity Alahady ity. Koa amin'izany mangataka aminareo ary raha lano ny famindram-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavoazana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Mitsakotsako zany sitrapon'Andriamanitra zany isika, dia ataontsika ny hira izay fa voatondro. Antsoin'Andriamanitra isika mba hikatsaka ny sitrapony ary hanatanteraka izany, nefa tsy haintsika amin'ny fomaloto sy amin'ny tena voarakotry ny ota izany. Ny Andriamantsika nefa Andriamanitra be famindram-po, tsy tonga hitadiny marina ho izy fa nympanota hibebaka, kaoka anatona azy amin'ny mpanetretena isika, iaiky ny fahalementsika ary angataka ny fanavoazan'ny fanahy mba anaovantsika tokoa ny sitrapony araka ny hiratsika teo. Ivavaka isika. Raha eo manatona anao zahay, ankany amin'iza tokoa moa zahay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tompo, renay ny sitraponao, renay ny antsonao, ary renay koa ny lalana izoranay eo amin'ny fahatanterahano zany. Nefa Tompo, fantatrao ny fahalemena, ny tsy fahatanterahana,
ka dia manatona anao amin'ny mpanetretena izahay miaiky fa tsy tanteraka tamin'ny fanoratenanay. Tsy fanorantena afaka mamaly ny fitiavanao ao amin'ny heriny sy ny fahazavany. Tsy tanteraka ao amin'ny fanajananao amin'ny fahalehibiazanao sy ny voninahitra ao zahay, fa matetika manao anao tompokotompoko kanefa ny sitraponay ihany no ataonay. Tsy tanteraka amin'ny fanlehanana amin'ny fahamarinana izahay, fa indraindray mihatsara velatsy, indraindray matahotra olona, indraindray manao ny zavatra amin'ny fisehosehoana fotsiny. Tsy tanteraka amin'ny fanarananao zahay, fa tsy manana faharetana. Tompo, entinay ao am-pototry ny azo fijalianao ny fisainanay mba amboarinao avaozinao hifanaraka amin'ny sitraponao. Ny asanay mba ho araka ny teninao ary ny fonay mba ho dioviny ny fanahinao masina. Tompo, amin'ity fotoana natokanay hitrotronam-bavaka ny fifidianana dekônina ity, dia te hametraka ao aminao ny safidinay izahay. Tompo, mamindrafo aminay ny amin'ny safidy diso rehetra, ny amin'ny safidy mivilana rehetra, ny amin'ny safidy ratsy rehetra izay fanozoranay. Ary ankehitriny te feo sy avao izahay no ny famindramponao amin'ny Jesosy Kristy, ahatonga ny asanay ho lavorary araka ny sitraponao, miaraka ny fiangonana. Ranay be famindrampo, mitalao aminao zay mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakeloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho vonoka ny boanao. Andriamanitra mihaino vavaka ny Andriamanitsika. Andriamanitra mamaly vavaka ny Andriamanitsika. Ho anao izay mibebaka marina tokoa, te handeha amin'ny fahatanterahana, hanao ny sitrapon'Andriamanitra, raiso amin'ny fahatokina, ny teny anambaran'ny Tompo fa efa navelany ny fahotanao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo aminao, mpanompoko ianao, efa nifidiko ka tsy mba hariko. Indro, zaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, ko miverena amiko. Efa nanavotranao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ko dia ambara amin'ny finoana, fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Amen. Miderany Tompo.
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Tonga fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika mangataka. Je demande aux jeunes et aux enfants ici présents à se lever pour chanter ensemble le 788, première et deuxième strophe. Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te remercions pour ce temps que tu nous consacres pour que tu puisses semer dans nos cœurs ta parole. Alors, travaille en nous pour que nous puissions croître et produire selon ta volonté. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand serviteur de Dieu, l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Et pour cela, je vous invite à lire, à bien écouter, je vais lire au nom du Seigneur, dans Genèse chapitre 12, l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père,
pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Ça, c'est un grand serviteur. Le Seigneur ordonne et lui, il obéit. Abraham partit comme que l'Éternel le lui avait demandé. Pour nous aussi, c'est pareil. Nous devons obéir à la volonté de notre Seigneur. Mais vous allez me dire, ah mais c'est impossible, c'est très difficile. On n'est pas comme Abraham. Abraham, l'Éternel a demandé et lui, il est parti de suite. Et vous avez raison, parce que nous allons lire dans Genèse, chapitre 15, pour voir la réponse. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu lui fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Abraham fit confiance à l'Éternel. Amen. Vous voyez, effectivement, même le grand serviteur qu'est Abraham, il s'est quand même posé des questions. Il se dit, oui, mais tu me demandes de partir et tu dis que je vais le père d'une grande nation alors que je n'ai même pas de descendance. Vous voyez, nous aussi on est pareil. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça nous rassure. Mais pour cela, l'Éternel réitère bien, ne crains rien, je suis avec toi. D'accord? Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que obéir à la volonté du Seigneur. Mais surtout, avec confiance, c'est-à-dire avec foi. D'accord? Et donc, dans cette situation-là, nous pouvons prétendre être comme le grand serviteur qu'est Abraham, peut-être pas, mais nous pouvons tendre vers cette situation, cette attitude d'Abraham et de dire, Seigneur, nous te faisons confiance, c'est-à-dire nous avons foi à toi et nous t'obéirons et agirons selon ta volonté. Amen. Mialoha ny akaran'ireo tompon'anjara amin'ny vavaka sy ny famakinany teny anio satria natokana hitondranam-bavaka ny fividianana dekona ny fotoanantsika dia ny loha olona no ifandimby anatanteraka izany asa izany raha ny dekona no mahazatra antsika isaky ny alady fandraisana. Ataontsika izany ny hira dia mangataka ireo loha olona mba hiakatra ity hitarika antsika am-bavaka sy hamaky ny soratra masina.
Misaotranao izay ry Andriamanitra ry zanaka fanahy masina noho ny fanatrehanao n'izao fotoana izao sy ny tarihanao anay ho amin'izao fanompoana masina izao. Misaotranao izay noho ny sitraponao izay nambaranao taminay ary misaotranao ny famelan-keloka Tompo izay noraisinay taminao. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana izay hamakina sy hanona ny teninao. Ny teninao izay ainao anay ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ary ny teninao izay mahasoa anay fampianarana, fanitsiana izay diso ary fitaizana anay amin'ny fahamarinana mba tonga anay olonao ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ko ankehitriny dia mangataka amin'ny fanaona masina hiasa feno sy mahery aminay tsirairay avy mba hahatonga ny fonay halalaka amin'ny teninao ary dia vavaka aminao koa izay ary mangataka aminao mba hametraka ny teninao ao am-poniny ny mpanomponao sy eo am-bavany izay hitondra ny teninao androany. Dia misy matoky izay fa miasa ianao ary mbola hiasa koa eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena aminay Tompo araka ny fombanao fa vonona hihaino anao izahay mpamponao dia aminaranao Jesosy Kristy no hahafahanay mivavaka toy izany. Amen. Matombokontsika ary mivaky tena ry havana arak'izay hita ao amin'ny Ezekiela-paminany toko 4:30 manomboka amin'ny 1 voalohany ka hatratsika hatramin'ny 9:40. Izany teny izany dia vakina amin'ny dikateny iombonana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy tenin'ny Tompo tamiko nanao hoe: ry ilay taranak'olombelona, ijoroy ny mampaminany ianao mba hamelezako ireo lehibe mpiandry ny vahoakan'i Israely. Eny, ijoroy ny mampaminany ianao ka ampitao aminy fa izaho Tompo ho andriananahary dia manambara hoe: lozanareo mpiandry ny vahoaka Israely, fa ny tenanareo ihany ny karakarainareo. Moa tsy ny andian'ondry va no tokony karakarainareo? Nefa tsy mpiandry ny karakara ny andian'ondry ianareo, fa naka ny ronono ho sakafinareo sy ny volon'ondry ho tafinareo, sady namono ireo biby matavy. Tsy no hatanjahanareo ny ondry osa, tsy nosotraninareo ny narary na notsaboinareo ny naratra, tsy naverinareo ny ala tamin'ny andiany ary tsy notadiavinareo ny very, fa nanapatra ny fahefanareo tamin'ny herisetra sy ny fahasahiana ianareo, koa niparitaka reny ondry reny sady tsy nisy mpiandry, ka tonga remby ny bibidy. Ireo ondriko andiany dia nirenireny eny an-tendrombohitra sy teny amin'ny avoana, ary niparitaka teny amin'ny velaran-tany manontolo izy, satria tsy nisy ny ahy na nandeha nitady azy. Koa ianareo mpiandry ny vahoakan'i Israely, mihaino ny teniko. Velona izaho Tompo andriananahary, ka manao teny entitra sy mianina fa tsy nisy mpiandry azy ny ondriko, ny andiany ondriko, ka lasa ny mpangalatra sy zary rembiny bibidy rehetra. Ireo mpiandry ny ondriko manko tsy miraraha ny ondry sady tsy mikarakara azy, fa ny tenany no karakaraina. Noho izany dia inonareo ny teniko, ry mpiandry ny vahoakan'i Israely. Izao no lazain'ny Tompo andriananahary: mampitandrina anareo mpitondra aho, fa hisampotona mely anareo, ka hampamoahako ny amin'ny ondriko ianareo, ary hoesoko tsy andry azy intsony. Tsy anareo mpikarakara tena intsony ny karakara azo, esoriko eo am-bavanareo ny andian'ondriko, ka tsy ho azonareo atao sakafo intsony. Izao no lazain'ny Tompo andriananahary: ny tenako mitso ny andraikitra sy karakara ny andian'ondriko, imasoko ny anangona azy tahaka izay ataon'ny mpiandry ondry amin'ny andro hiparitahan'ny ondry. Zaho andeha haka azy
ireny any amin'ny toerana rehetra izay niparitahany tamin'ny andro mandraona sy maizipito. Avoakako avy any amin'ny firenena izy ary angoniko avy any amin'ny tany samihafa dia averiko ho any amin'ny taniny. Andrasako eny an-tendrombohitra Israely sy eny an-tanoasandrika izy ary koa eny amin'ny toerana rehetra azo nenana eo amin'ny taniny. Hoentiko eny amin'ny tanimbilona izy tsara izy ka anana kijana ny tendrombohitra avo amin'ny Israely. Ano ny alany sasatra amin'ny kijana tsara ary raofany amin'ny tanimbilona mileny teniko. Zaho ny mpiandry ny amin'ny andianondriko ka ampandry azy teny entitra avy amin'ny tompo Andrianahary izany. Ho tadiaviko ny ondry very, averiko izay nisaraka tamin'ny andiany, ho tsaboko izay naratra, ho atanjahako izay marary, ho kolokolokatra izay matavy sy matanjaka. Zaho ny andry ny ondriko araka ny rariny. Amen. Dia mbola hotoizantsika famakinany soratra masina ao amin'ny Timoty voalohany toko 7. Timoty voalohany toko 7 vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka mitsahatra hatramin'ny andininy 7:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Azo antoka izao teny izao, raha misy olona maniry ny asan'ny mpitondra fiangonana dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitondra fiangonana dia tokony olona tsy manatsiny, tsy mampirafy, mahafehtena, matotra, maotiny, mahay mandray olona, havanana amin'ny fampianarana, tsy tokony hompidoroka na ahery vaika, fa handefitra, tsy ho fiadiana, tsy ho matimatim-bola. Tokony ahay mitondra tsara ny ankonany, ahataona ny zanany anaiky azy amin'ny mpanajana tanteraka. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataony ahoana ny fikarakarany fiangonan'Andriamanitra? Tsy tokony ho kristianina zazavao izy, fa ndrao hieboebo foana ka ho voaheloka tahaka ny nanjoa ny devoly. Tokony ho tsara laza amin'ny olona, tokony ho tsara laza amin'ny olona tsy kristianina koa izy, fa ndrao ho afa-baraka sy ho voan'ny fandriky ny devoly. Toy izany koa ireo diakonina, tokony olona maotina, tsy miroteny, tsy lian'ny divay, tsy maloto fila arena, mitana tsy ambara telo na ambara momba ny finoana ka mitany izany amin'ny feritreretana mahitsy. Ary aoka ho zahn-toetra izy ireo, ka rehefa hita fa tsy manatsiny, vao ahazo manao ny asan'ny diakonina. Tokony ho montona toy izany koa ny vehivavy ka tsy ho mpanendrikendrika, fa hafehtena ary mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakonina tsy ampirafy, ary aoka izy ahay mitondra tsara ny zanany sy ny ankonany. Fa ireo diakonina matotosa tsara ny raharahany dia mahazo laharana mihaja ho amin'ny tenany, ary manana fatokina be miorina amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Amen. Iaraka hitsangantsika hamaky ny filazantsara. Dia hotoizana ny famakian-teny araka ny izay hitantsika eo amin'ny filazantsarany Jaona toko 1:20, filazantsarany Jaona toko 1:20, andininy 5:12 ka faranana amin'ny 2:20. 5:20, andininy 5:12 ka hatramin'ny 2:20, ary vakina ihany zany ao amin'ny dikateny diem. Rehefa avy ny sakafo ireo mpianatra dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanak'alainy Joany, moa dia mihoatra noho ny tiavandreo.
avy va ianao ka novaliany hoe eny ry tompo fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy fa hano ireo zanak'ondriko ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fandroany ry Simona zanakalany Joany moa tia avy ianao ka novaliany hoe eny ry tompo fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy aoka ianao mpiandry ireo ondriko ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fanotelony ry Simona zanakalany Joany moa tia avy ianao dia nalahelo Petera fa nataony Jesosy fanotelony hoe moa tia avy ianao ka hoy navaliny azy ianao ry tompo no mahalala ny zavatra rehetra ka fantatrao fa tiako ianao dia hoy izy taminy hoy Jesosy taminy fa hano ireo ondriko lazaiko marina dia marina aminao fa fombola tanora ianao dia nahasiky tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha fa rehefa antitra kosa ianao dia hatsotranao ny tananao ka olo-kafa no hanikina anao sy hitondra anao amin'izay tsy tianao aleha izany voalazan'i Jesosy izany dia manambara ny karazam-pahafatesana hanomezan'i Petera voninahitra n'Andriamanitra avy nilaza izany Jesosy dia nanao taminy hoe avy hiaraka amiko dia nitodika Petera ka hitany manaraka azy ireo ilay mpianatra tiany Jesosy ilay mpianatra izay nirona teo amin'ny tratran'i Jesosy tamin'ny fisakafoana ka nanontany azy hoe tompo iza moa ilay efa hanolotra anao rehefa nahita n'ilay mpianatra Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe ary izy io ry tompo mba inona no anjarany dia hoy Jesosy tamin'i Petera raha tiako haharitra mandra-piaviko izy dia ahoanao inony zany fa ianao avia hiaraka amiko fa na masinao manamasinana ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana amen. manao ny hira 3:7 isika mialoha ny itondrana ny afatra. Manampy ny mpitandrina miandry ny ondrin'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitara-dalana antsika, azahoantsika mahatakatra ny planina n'Andriamanitra ho an'ny fiangonana raha nametraka ny asa fanompon'ny diakona izy. Petraka isika. Zava-dehibe teo mason'Andriamanitra ary anisan'izay antony nananganany fiangonana natao amin'ny testameta taloha zany natao amin'ny testameta vaovao ny fiandrasana ny ondriny na ny olony. Tao amin'ny testameta taloha dia napetrany tamin'ireo mpitondra ny fireneny Israely izany andraikitra izany, ny mpanjaka sy ny mpisorona indrindra. Saingy izao
tsy mba mendrika ny fitokisana napetraka taminy ireo antsona amin'ny teny malagasy hoe tsy nahatoky fa nandeha tamin'ny fisainany nandeha tamin'ny fanaon'ny olona anika dia nikarakara tena no nataony zany raha teo ange ny fahendrena lovanitsika ty amin'ny tamin'ny mandroso aty ny fikarakarana tsara ono dia manomboka amin'ny tena anika dia nyraisin'ireo tahaka izany dia inona ny nataony namantena zany no nataon'ny mpitondra ny Israely na ny manam-pahefana zany ny mpanjaka na ny mpisorona izany zay manatanteraka ny fanimpom-pivavahana mamantena ho ny filazany bokin'ny Ezekela azy zany hoe mila voninahitra mitady toerana mikatsika tombontsoa manokana manao n'Andriamanitra sy ny fiangonana ho tohatra fiakarana eo amin'ny lafiny ekonomika eo amin'ny lafiny sosialy koa ascenseur social ho ny fiteny hitadiavana voninahitra sy toerana hijerena ny maizy ny tena ametrahan'ny olona ny tena ao amin'izany fa koa tohatra fiakarana eo amin'ny lafiny maha-olona personnel ny ambo ny filana ny fitadiavana fahafampohan'ny tena zany no nanosika ireto mpitondra teo amin'ny Israely ireto dia nalahelo Andriamanitra ary tezitra ho zany sady nalahelo Andriamanitra no tezitra raha indroapolo maherikely eo no miverimberina eto amin'ity toko fa 4:30 ny bokin'ny Ezekela ity no hoe ondry dia 12 amin'izay no ilazan'ny tompo hoe ny ondriko zava-dehibe loatra amin'ny tompo ny ondriny ondriko izy ary dia malahelo ny ondriny Andriamanitra malahelo ny ondriny Andriamanitra ary tezitra amin'ny mpiandry ondriny malahelo nohony amin'ny ondriny Andriamanitra tsy indifférent amin'izay manjoa ny ondriny Andriamanitra ary tezitra kosa amin'ny mpiandry ny ondriny dia izy mihitsy no miteny zaho no iandraikitra sy hikarakara ny ondriko fa avelanareo mpikarakara tena hikarakara tena ary hozoiny ny valiny zany fa zaho andray andraikitra ho tadiaviko ny ondry very averiko izay tafasaraka tamin'ny andiany zany hoe voaroaka amin'ny fiangonana ho tsaboiko izay naratra ho atanjahako izay marary ary ho kolokoloko hatrany ireo izay matanjaka sy efa mahazo aina zaho ho ny tompo no iandry ny ondriko araka ny tokony ho izy izaho no iandry ny ondriko ary dia notanterahana eny zany tsy teny pokaty nataon'Andriamanitra zany fa notanterahany tamin'izy naniraka ny zanan'ilay tokana amonjo ny olony sy andraikitra azy anika afaka ny tenin'ny tompo araka ny Jaona 10 hoe izaho no ilay mpiandry tsara ny rain'ny tompo ny tenany isahana ny ondriny satria tsy mahatoky ireo izay nametrahany ny andraikitra hikarakara sy hikolokolo ny ondriny izaho ilay mpiandry tsara ay Jesosy Kristy mihitsy ny tomponantoka voalohany amin'ny fiandrasana ny ondriny ary tiany ampatsiaroviny zany izy ny tomponantoka voalohany amin'ny fiandrasana ny ondriny ka olona nantsony ny tompo olona nofidiny mba hiandry ny ondriny eo amin'ny toerany na ny mpitandrina na ny dekona na ny loolona na ny mpitarika sampana na ny tompon'andraikitra maro samihafa eo amin'ny fiangonana eny na dia isika aza ary nantsona araka izany mba tsy ho tahaka reto mpiandry ondriny Israely reto ho ty tena
ka ny tenany iny na mahay azo ny karakarainy fa kosa mba ho tia ny ondrin'Andriamanitra tahaka ny tiavany azy. Ho tia ny ondry amin'ny fitiavana agape, izay sady fitiavan'Andriamanitra no Andriamanitra mihitsy. Zany natonga azy nanontany amin'ny Petera hoe moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Moa ve ny fitiavanao ahy avo leta ambony leta noho ny fitiavany be sy ny maro. Eny mety ny fitiavany zao tontolo izao mihitsy aza. Moa ny fitiavanao ahy, fitiavana mahatonga anao vonina ka hanolotra hatramin'ny ainao aza ho an'ny ondriko. Fa ny mpikarama manko izy ao amin'ny Jaona 4. Ny mpikarama dia mandositra rehefa sarotra ny raharaha. Ny mpikarama dia mialangalana rehefa sarotra ny raharaha, manipigao isika. Fa ny mpiandry ondrin'Andriamanitra dia miandraikitra sy mikarakara ny ondriny amin'ny fitiavany, amin'ny fomba netiny ity. Ary ahoana ny lazan'ny fitiavany? Manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Mitia ny ondriny amin'ny fomba, mikarakara ny ondriny amin'ny fomban'izy Andriamanitra, manahaka ny toetrany. Raha tsorina manana firaisana aminy. Fa nambara teto ny atao hoe mino sy ny hoe tia an'Andriamanitra sy hoe mankatoy ny teniny ary manana firaisana aminy dia iray ihany. Synonyme ireo. Ny mino ny tompo egalina manana firaisana aminy, egalina tia azy, egalina mankatoy ny teniny. Ary ny vokatra zany dia manana ny fahamasinany toetrany. Paoly apôstôly rehefa milaza an'izany, ka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ka tsy manao ny zavatra tahaka ny ho an'ny olona fa tahaka ny ho an'Andriamanitra. Miandry ny ondrin'Andriamanitra satria mahatsiaro tompony andraikitry ny ondriny. Ndika inona moa zany amintsika izao? Amin'izao andro iainantsika izao, efa lavitra antsika ny fotoanan'ny Ezekiela. Efa lavitra antsika ny fotoana niteresan'ny tompo tamin'ny Petera manokana. Amintsika izao ndika inona? Izao texte izao. Ny mpitandrina antsoina moa amin'ny vakitentsika ny mpitondra fiangonana sy ny dekona ary ny loholona sy ny birao ny sampana, indrindra koa ao amin'ny rafitra presbyteriana misy antsika, ny fiangonana manontolo, ny synôda. Adino manko indraindray fa ny fivorim-ben'ny mpandray na ny fivorim-ben'ny mpandray ny fanasan'ny tompo no ambara fa fahefana faran-tampony eo amin'ny fiangonana. Zany hoe mitondra ny fiangonana mihitsy. Ka ireo rehetra ireo dia tian'Andriamanitra tsy jery ny tompontsoany manokana, tsy karakara tena, fa hijery ny tompontsoan'ny ondriny, ny ondrin'Andriamanitra araka ny tiany hitondrana azy. Tandremana tsara. Misy indray aloha dia mieritreritra ny fiangonana mihitsy fa ny afalifaly ny olona ao anatiny ny mamay azy. Falifaly daholo ve nareo? Mety zany ny ataonay. Fa mifaly amin'izany ve Andriamanitra? Ny zanak'Israely nge naleony aza niverina tany Egypte, zany no nafaly azy. Ny tongolo Egypte sy ny hena tany Egypte, zany no nafatifaty azy ary nalelova rehefa nentin'Andriamanitra izy. Ny vahoaka jiosy ane, rehefa avy nioben'ny Jesosy, hosana ho an'ny zanaky David, dia nikika hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, fa aleo anay Barnabasy. Zany no nafaly azy. Naleony kokoa misidentifie amin'ny Barnabasy toy izay s'identifie amin'ilay zanak'Andriamanitra. Miteny amintsika ny texte. Miteny amintsika ny texte, so isika variana mijery ny tompontsoa antsika, mijery ny tompontsoa maha olona, fa tsy mijery ny tompontsoan'ny maha zanak'Andriamanitra, maha ondry ny Kristy.
zany ny mahasarotiny azy, zany ny mampalahelo azy, ary zany aza ny mahatezitra azy. Ry havana, zao fotoana ny manantsika ny fanavaozana indray ny diakona izao, dia azahoantsika mieritreritra zany tsara mihitsy, hoentsika aiza ine ity fiangonan'Andriamanitra ity e. Fa ny décisiontsika mitrasé an'izany, ny décisiontsika manamarika izany, tiatsika hoentina ho aiza. Sao dia ny ahafalifaly ny olona fotsiny, fa tsy ny ahasoa azy sy ampitombo azy amin'ny finoana, amin'ny fanantenana ary amin'ny fitiavana, hijoroany vavolombelon'ny Kristy, ka hitoriany ny fitiavana agape, fa tsy ny fitiavana araka ny olombelona, na ny eros zany, na ny filia zany, na ny deriveany zany rehetra. Move ny tena mpandroso ny firaisana, dia ny firaisana amin'ny Kristy sy ny firaisana ao amintsika amin'ny fifankatiavana madio, antontsika an'Andriamanitra velona, move zany ny dika ny safiditsika rehefa ndray fanapa-kevitra, sa kosa anao izay ahafalifaly ny tena, na anao izay hikarakarana antsika. Mety ho tezitra amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria ny fidifity foana izy. Mety ho tezitra amin'ny mpitondra fiangonan'Andriamanitra satria tsy nandinika araka ny torolalan'ny tenin'Andriamanitra izy. Mety ho tezitra amin'ny candidat diakonina na ny diakonina voafidy koa Andriamanitra satria tsy nitandrina ny ondriny araka ny sitrapony ireo, fa variana ny karakara-tena, nanao izay ahafalifaly ny fony na ahafalifaly ny olona fotsiny, antsoniny bokin'ny Ezekela hoe namahan-tena. Isika mpifidy dia sain'Andriamanitra tsy fidy araka ny fisainan'ny olona, tsy fidy araka ny fihetsem-pontsika. Iny havanay, iny ny namako akaiky, iny mba mahafinaritra ahy, iny tiako kokoa. Move zany tokoa no andanany safiditsika, sa araka izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra. Mba tsy hijery ivelany fotsiny tsika, fa mizaha toetra ny olona izay antsontsika isana ny asan'Andriamanitra. Aoko zany toetra reo aloha, fony nampianatra zany tamin'ny fotoana dia ozy izy ny sasany, tsisy hiditra diakonina ntsony eo raha zany ny teneninao pastera. Kanefa koa dia mety ho diso ihany ny mpitandrina napidipiditra foana, ka mety ho jiolahy, mety ho ambodia sanatry ny vava no ampidirina ao anatin'ny valan'Andriamanitra. Tsy karakara ny ondry, fa hinana ny ondry. Tsy sana ny ondry, fa anao ny ondry tohatra fiakarana sy azahoam-boninahitra ary azahoana toerana sanatriana izany. Aoko zany toetra ireo, mba tsy anao safidy araka ny maha olona fotsiny tsika, araka ny sain'olona fa araka ny sain'ny tompo. Eo amin'ny rafitra presbyteriana synodal ny feantsika, dia fanjakam-pisorona no ilazana ny endrim-panompoana eo amin'ny fiangonana. Zany hoe, zao no heviny, isika rehetra izay vita batisa sy nanamafy zany, antsony hoe mpandray ny fanasan'ny tompo, no sady mpanjaka no mpisorona. Sika rehetrareto ny pastera, sika rehetrareto ny diakonina, sika rehetrareto ny loholona. Zany ny eo amin'ny rafitra presbyteriana synodaly. Saingy noho ny fandaminana, satria Andriamanitra tsy tompon'ny fikorotanana, fa tompon'ny filaminana, tompon'ny fiadanana, dia misy araka izany fanendrena atao. Ka ny fiangonana no manendry olona, manofana olona ary manokana olona anao ny asa mpitondrana eo amin'ny toeran'ny tompo, anao ny asa mpisoronana eo amin'ny toeran'ny tompo.
noho izany na dia solon-tenantsika azy ireo tsy hoe iny tena mba tiako iny finy afaka miprezente tsara tsy mijanona amin'izay fa ho araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay ny toeran'ny Kristy ilay tena mpisorona sy ilay tena mpanjaka eo no ametrahantsika ny diakonina sy ny mpitandrina ka dia arak'izany tsy manendry olona araka ny sitrapontsika isika fa araka ny sitrapon'ilay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy. Zaho no hitandrina ny ondrika, zaho no hikarakara ny ondriko ny tompo, ary mbola marina hatramin'izao zany. Marina eo amin'ny fiainam-piangonana ve zany hoe tena ny eritreritry Kristy tokoa, tena ny tenin'ny Kristy tokoa, ny tena ny fijerin'ny Kristy tokoa, ny tena fironan'ny fon'ny Kristy tokoa, ny oronan'ny fon'ny vahoaka an'Andriamanitra satria miaino azy izy. Tena izany tokoa ve? No ve tena araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny, ny fanapa-kevitra na eo amin'ny akatoka na eo amin'ny fanapa-kevitry ny komity, fa sao dia mampalahelo azy ary sao dia mampatezitra azy mihitsy. Hoantsika diakonina ry havana dia tokony andiny tena eo anatrehan'ny tompoko isika raha nandre tokoa ny antsony na sao dia raison humaine no itsika mamaly ny antsony. Za tena resy lahatra ka fa izy ilay resy lahatra ao aminao, ilay fonao mitepotepo fotsiny ilay fisainanao, ilay fanirinao anaty ilay désir charnel, zay ve no nandresy lahatra anao sy manosika anao sa antsony tompo marina tokoa. Zay nantsona ny rehetra nge hoy dia natsiary hoe tsy à la hauteur. Nantsony mosesy antsoy zay totonao izy za tsy mahavita hanika dia nomena azy arony. Nantsony Isaia losako. Nantsony Jeremia zazakely ty ve? Ary Petera ny solatsolana tena hoe za zany le akaiky ny tompo indrindra, sasatry ny miarina. Sasatry ny miarina. Ka raha nandry ny antsony tompo tokoa ianao dia valio enti aho irao aho, nefa valio amin'ny fanetretena. Aza mijery ny eo akaikinao ataka natao Petera amin'ny Jaona, ny tompo valiana. Ny tompo valiana. Ary raha tsy mbola nandry ny antsony tompo ianao, aza maimay foana andraso ny feon'ny tompo mibitsika. Ny feon'ny tompo tsy mba mitabataba. Ny feon'ny tompo tsy ao anatin'ny kotrobaratra, tsy ao anatin'ny rivotra mifofofofo. Ny feon'ny tompo tsy ao anaty tabataba, ao anatin'ny bitsika mangina. Ao anatin'ny fanginany fotony miaraka amin'ny tompo, ao ny andraikantsika ny antsony tompo. Valio, fa raha tsy mbola eninao aza maika. Fa tsy maintsy tonga amin'izany foana ianao e. Fa tandremo sao maimay. Sao dia lasa tahaka n'ilay nambaran'ny tompo ao amin'ny Matio 7, andininy 7:20 sy 12:20 sy 7:20 hoe maro be nge ny laza amiko amin'izany andro zany e. Za efa diakonina tao amin'ny fiangonanao nandritry ny 1 taona, efa pastera tao amin'ny fiangonanao nandritry ny 4 taona, efa olona nandritry ny 4 taona, dia ho valiko amin'ny maromaro na ho ny tompo tsy fantatra ianao. Tsy fantatra ianao satria za tsy niantso anao an'izany. Miala amiko fa ratsy ny asanao satria tsy araka ny sitrapoko, tsy araka ny fiantsoko. Ry havana, mamarana izao dindinika fo izao. Nisy fotoana zay nafahana nanazava ny hoe vocation interne sy vocation externe. Zava-dehibe io anatin'ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny famalintsika ny antsony. Ny vocation interne dia ny fiantsoan'Andriamanitra. Ohatra raha ihany ny raisina amintsika, rehefa nandalo teo amin'ny lalan'ny Damaskosy i Saoly, dia nandre ny antson'Andriamanitra izy. Nantson'Andriamanitra ho apôstôly izy. Saingy izao, araka ny filazan'ny mpandinika, 12 taona na hatramin'ny 15 taona eo taorinany ny aonany tamin'ny tompo teo amin'ny lalan'ny Damaskosy vao nanomboka ny asany be i Saoly, ary Paoly no anarany tamin'izany. Ka ny vocation interne dia ny fandrenesanao ny antson'ny tompo. Mety resy lahatra zany ianao fa tsy hitan'ny olona,
inona ndray kosa indray vocation externe hitan'ny olona ny fiantsonanao ianao a tokony ianao pastera misy aloha narean'izany a fa dia za zao ve eno ihany ka ny vocation externe dia fotoana zay anendren'ny fiangonana na anendren'ny olona anao indraindray misy elanelany io indraindray misy elanelany io fa zao tsy miremettre en question ny vocation interne mihitsy zay miseho amin'ny vocation externe ny tenanay zao efa nilazaiko anareo fa nalefa taty andafy ety ianao tsy tokony anao pastera ianao fa simba amin'ny fiangonana raha entinao zany eny nandehanana taty saingy ny tanan'Andriamanitra ny azona nandehanana ty andositra tsy ho pastera saingy ny vocation interne ny toetra tao ihany ninona zay nambara ny doyen tamin'izany dia mazava ny lalan'Andriamanitra ary zany ko namporosiana anao zany namporosiana anao ka raha ohatra ianao mbola misalasala raha ohatra ianao nare ihany le antso ninona dia zao ihany valio ny antsony tompo dia ho ny sasany ray hoe ka zange zao raha tsy voafidy eo afabaraka dia aleo mihitsy tsy miditra be dia be ngeny tsy mety hiditra fa sao dia tsy voafidy valio ny fiantson'ny tompo anao fa azatara ary ty anekdote ty no amaranako azy ndray maka nisy témoignage nataony pasteur anankiray laza izy zange efa elany reny fiantsony fa mbola niala salasala teny dia zao azo vao mamaly ny antso dia ozy izy le pasteur anankiray zany ny atao hoe vocation tardive fiantsona tara zany dia nitsangana le pasteur anankiray nylaza tsisy vocation tardive zany fa ny réponse ny tardive atsika moa zany ka tsy maninona ny vocation externe zay azahoan'ny olona mahita tsy maninona fa ny fiantsonanao raiso valio soraty ao amin'ny cahier ny anaranao zaho an'olo tena anampin'ny mpitandrina amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra valio ary tsarovy fa naoviana ianao ny mamaly ny antson'ny tompo dia anehoany zava-mahagaga raisy ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina anazava sy hitarika anareo ary anosika anareo amin'ny fanoloran-tena madio sady tsara na amin'inona zany na amin'inona voninahitr''Andriamanitra ray ary fitombona sy fitoeran'ny fiadanana ao anatinareo matoky ilay ny antso anareo izy hatanteraka izany ao an'izay matoky azy amen petraka isika
isika iara-manonina ny fanekemponoana zay iraisantsika mino rehetra manerana ny tany. Fanekemponoana zay anambaratsika amin'ny tenatsika ao amin'ny eo akaikitsika ary koa amin'ny hafa ny lay Andriamanitra inontsika sy ny asany ary mba azahoantsika manaraka azy bebe kokoa hatrany. Miara-mitsangana isika miara-manonina ny fanekemponoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy mariky ny fahasoavany izay andraisany antsika na dia tsy mendrika aza dia manasantsika ny tompo mba iray latabatra aminy. Manao ny hira fa 8:500 isika ny andininy voalohany dia angatana ny dekonina mba hiakatra ity. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ho aminareo ny fiadanan'ny tompo, aoka hizara izany fiadanana zany amin'ny eo akaikitsika isika iteny aminy hoe ho aminao ny fiadanana na maly hoe ho aminao koa. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao. Hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe no hideranay hoe Enory havana ny teny voasoratry ny apôstôly izay mitantarany amin'izao fanasana izao izay nasain'ny tompo
sady ankalazaintsika no atsiarovantsika azy mandraka ariva ary dia ataontsika mandraka ankehitriny zany. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izy namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia novakiny ka hoy izy raiso ano tiany tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ny ity nareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ka dia misaorany ray izay nampamendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika. Araka izany teny fanorenana zany ry havana dia aoka isika atsiaro an'i Kristy Jesosy izay maty nisolo antsika nitsangana ho fanamarinana antsika dia efa natom-pihavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany ka dia aoka isika hiara hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha io ndreto izay manao ito anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia mbola miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Ankehitriny raha io aidiny ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arinao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Ho tsapanay eny Tompo ny fanatrehanao mba tsy ho zay intsony ny velona fa ianao Kristy no velona ato anatinay. Miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy Tompo, zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Zanako zanak'Andriamanitra isika, efa nandray ny fanahy maha zanak'Andriamanitra antsika, ka izany no ahafahantsika mampiombona ny feontsika miara-manonona ilay vavaka nampianarin'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra antsika manao hoe rainay ô zay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ako hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny Tompo, avia, efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny Tompo. Manao ny hira fa 7 isika 259
dia ho zaraina amintsikeny ny mofo sy ny kapoaka rehefa tavaverina ety ny dekona dia miara-mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika.
faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohany fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa izay miandry atsika. Vaovao nasionaly mitohy hatrany ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA isaky ny alarobia amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora alina misokatra ho an'ny olona rehetra izany amin'ny alalan'ny phone call na Zoom araka ny hitantsika eo amin'ny solaitra manjelatra. Mikasika ny zakabe nasionaly dia efa mampiompana antsika dian'izao fa misy ny zakabe nasionaly amin'ity taona ity ary izany dia ho tanteraina ny 3, 4 ary 5 ny volana novambra any amin'ny lycée Don Bosco any JL. Omena antsika miandalana ny anjinjininy rehetra rehefa ho voaray izany avy any amin'ny mpikarakara. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny faritany Atsimo andrefana dia mikasika ny lasin'ny SLK sy ny SVK Fatsanina. Ny sampana lehilahy sy vehivavy kristiana eto amin'ny faritany Atsimo andrefana dia mampandrefa amin'ny farana anio voalohany volana oktobra ny fisoratana anarana amin'ny laspartany izay atao any amin'ny campus La Salle Saint-Christophe any Maseb ny asabotsy 14 oktobra sy ny alahady 15 oktobra. Ampatsahivina fa 40 € ny fandraisana anjara. Mbola afaka manatona ny birao ny SVK SLK tsika zany raha mbola te hisoratra anarana etsy Ampiravana. Ny alahady 15 oktobra dia famaranana ny lasy ary ny fanompoam-pivavahana dia atao any Maseb. Koa misy ihany koa zany fisoratana anarana ho an'ny sakafo atoandro izay efa nisokatra ary farana ny alahady 8 oktobra. Ny saran'ny sakafo zany dia 6 € ho an'ny olon-dehibe ary 5 € ho an'ny ankizy 10 ka hatramin'ny 10 taona. Eo am-pisoratana anarana dia afaka miteny koa isika raha mila covoiturage na koa manana toerana afaka hitondrana olona. Toy izao ny vaovao avy eto amin'ny tafo filazana mariage. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, 7a. Pasteur Andrema Assou Jean et son épouse, Rassoua Manana Bertin Albert et son épouse, Pasteur Azaf Machacha Jean-William et son épouse, ont l'immense joie de vous convier au mariage de leurs enfants et petits-enfants, Rassoua Manana Irmanou Tefiarvelu et Razaf Machacha Sata Arminu Sarbidi, le samedi 7 octobre 2023 à 15 h ici même au temple du Salin. Iti no filazana fahatelo sady farany. Vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Ny fiofanana ataon'ny sampana fifoazana isaky ny asabotsy voalohany volana dia misokatra ho an'ny rehetra. Koa araraoty ny fotoana fa azontsika mitombo, azahoantsika mitombo zany amin'ny fahalalana ny tompontsika. Ny amin'ny ity volana oktobra ity zany dia atao ny asabotsy 7 oktobra ho avy izao amin'ny rora tolakandro any amin'ny vieux temple. Vaovao avy amin'ny sampana tily. Ary eo ka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo. Romanina 12:10. Ny ekipa mpanabe ato amin'ny sampana tily dia mampandresy mampiantso antsika beazina rehetra ho avy amin'ny activité pré-rentrée izay ho tanterahina ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao ihany koa any amin'ny jardin d'observatoire Jolimont Toulouse. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Fotoana ny manantsika ny isataona io ka mivonona isy. Samy mitondra sakafo atoandro ary ho an'ny mavo dia tapitra amin'ny 3 ora fa ny tily maitso sy mena kosa dia mitohy hatramin'ny alahady. Manasa izay te anateo amindarana ao amin'ny sampana tily ihany koa na ho beaziny se na ho mpanabe dia tonga soa sy raisina mpifaliana. Aza misalasala manatona ny mpikambana ao amin'ny sampana tily. Vaovao faharoa manaraka izany, ny sampana tily dia faly manasa ny fiangonana manontolo mba hanontrona azy amin'ny fankalazany ny isan-taonany sady fanokafana ny taom-panabeazana 13 sy 14 Zany dia atao amin'ny alalan'ny rindran-kira ataon'ny tarika vonjy ny asabotsy 12 oktobra amin'ny 7 ora ariva. Tsy misy vidim-pidirana fa izara valopy ny sampana anaovantsika fanatitra manokana ho an'Andriamanitra ho fanohanana ny asan'ny sampana tily. Isy ihany koa tsakitsaky sy sakafo hariva amidy amin'ny vidiny mirary. Ny alahady 12 oktobra dia manasa antsika amin'ny fanompoam-pivavahana tarihin'ny sampana ho fideranan'Andriamanitra sy fitondranam-bavaka ny tily fivondronana Capitole Toulouse. Ka manantena ny fanohanantsika tanana vy.
Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. Oui, nous disons bien heureux ceux qui ont tenu bon. Jacques 5:11. La STK vous informe de la reprise des vendredis des jeunes ce vendredi 6 octobre à 19h30 au Vieux-Temple. Ayant pour titre « Courir jusqu'au ciel », cette soirée de louange, de partage de la parole et de prière aura pour thème la discipline et l'endurance chrétienne. Cette soirée est ouverte à tout le monde, alors nous vous attendons nombreux pour partager un moment fraternel. À vendredi et soyez bénis. Ny atokopira feno mazava dia efa mampiomana antsika amin'ny save vedette mikasika ny concert an'ny feno mazava zany ny asabotsy 20 novambra. Fifidianana diakona 4 5 Betsaka ny vokatra fa ny piasa ny vitsy. Koa amin'izany mangatana amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa morany vokatra. Matthieu 5:7. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ao amin'ny kahie eo ampidirana na any amin'ny mpitandrina mivantana ary mifarana izany ny 15 oktobra sasakalina. Azo atao tsara ny manolotra anarana rehefa nanaiky ilay olona noresahina. Ny fifidianana araka ny lazain'ny mpitandrina tamintsika teo dia atao ny alahady 20 oktobra. Toy ny mahazatra dia hisy ny entretien miaraka amin'ny mpitandrina mialohan'ny fifidianana. Ary mampatsiahy antsika ihany koa fa misy ny fanavaozana ny lisitry ny mpandray fanasan'ny tompo izay efa nanomboka ka mbola mitohy hatramin'ny herinandro mialohan'ny fifidianana. Afaka maka fiche de recensement tsika na eo am-patongavana na eo am-piravana fenotsika zany fiche zany ary averintsika amin'ny lahady manaraka. Étude biblique, misy ny étude biblique amin'ny talata 3 oktobra zao amin'ny 7:30 amin'ny alalan'ny Zoom. Toy izany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina dia misy amin'izao talata izao amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro ary ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Mikasika ny katekomenina, mbola mitohy ny fandraisana anarana ireo katekomenina vaovao any amin'ny mpitandrina no azo atao izany. Ny fitombohan'ny taom-pianarana dia amin'ny alahady 20 oktobra izao amin'ny 4 tolakandro any amin'ny Vieux-Temple. Araka ny fandaminana ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Ary toy izao indray ny diarintsika ny alahady 20, 12, 20 ary 20 oktobra dia any amin'ny Vieux-Temple avokoa ny fanompoam-pivavahana rehetra ary manomboka amin'ny 10 sasany maraina izany. Misaotra antsika nahatratra amin'ny farany ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Tamin'ny sabotsy 7 septambra lasa teo dia nitanterahana tany an-tanindrazana tao amin'ny FJKM ifaly arivo ambany dia ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanaky ny fiangonana ranay vo Rakotodravelona Mandimby Nirina sy Randrianarso Irina Ambinitsoa mangataka anareo roa mba hiakatra ety orabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary hotolorana ity baiboly ity araka ny fanaontsika. Miara-mifaly aminareo ny fiangonana amin'ny fahatanterahana zao fikasana tsara atao aminareo zao. Zava-dehibe eo anatren'Andriamanitra ny fanambadiana. Ary ny fanamasinana ny fanambadiana dia marika anehoana fa manaraka ny planina n'Andriamanitra ary indrindra miaina ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra isika ao amin'izany tokantrano zany. Ka dia maniry ny soa rehetra ao amin'ny tokantranonareo zahay ary fifaliana ho an'ny fiangonana no manolotra anareo ity baiboly ity izay fahatsiarovana sady fiarabana koa no izao firosoanareo izao. Ity no fanoron-dalana ho anareo mamakivaky ny fiainana miaraka amin'ny Kristy sy mijoro vavolombelon'ny fitiavana. Ka dia mahazo toa mamaky ny teny araka ny lazaina amintsika moa dia baiboly spécial ty la Bible pour le couple. Ary dia tsy mba vakina samy rery ity fa vakiny roa.
iaraha mamaky hitombona amin'ny fiarahanareo ao anivony ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra. Ka dia manolotra ity baiboly ity zahay, ary amin'ny anaran'ny fiangonana mandray tanana anareo, ny fiangonana kosa dia hitehaka ho marika zany. Fotoana hoetitsika koa miarahaba ny vahiny zao. Mialatsiny fa misy vahiny manokana, zay arabaina manokana satria zava-dehibe eo amin'ny fiangonana, ny famanginy ny mpitandrina, ny mpitaiza. Ary indrindra ny FPMA dia zanaky ny FJKM sy ny FLM, zay mitambatra ao amin'ny hoe FFPM. Ka dia mafaly ny mandray ny pasteur Razafy Matratra Jean William mivady, zay manatrika atsika eto miara mivavaka amintsika eto. Angatanareo mivady mba hitsangana tompoko. Dia faly zay mandray anareo miarahaba anareo. Tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Araka ny nambara teo dia zanaky ny FJKM zay. Ary araka zany dia toy ny mandray ray aman-dreny koa zay mandray anareo. Ka dia misaotra indrindra. Ho antsika moa zany dia pasteur Razafy Matratra no hitondra ny afatra ho antsika amin'ny alahady herinan'io. Ka dia misaotra anao sady ny amin'izany zay, ary dia maniry soa omen'Andriamanitra hery, fitiavana, fiadanana, fifaliana, ary hitobahany fahasoavana mandrakarivany ianareo ao amin'ny fanatanteranareo ny asa fitandremana ny ondrin'ny Kristy. Fasarotiny amin'izany izy, kanefa koa dia sarobidy eo anatreny ny asantsika noho izany. Dia mirary soa indrindra tompoko. Dia faliko miarahaba ny rehetra zay mbola tsy narabaina teto, tonga mamangy na tonga mandalo eto, zay mbola tsy narabaina, angatana hitsangana tompoko. Arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny Kristy. Dia faly zay mandray anareo. Tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse, eto amin'ny FPMA Toulouse. Ary mankasitraka indrindra ny fanatrehanareo. Ony fiteny hoe ny tavan'ny rahalahy hony mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Ka dia nanampy anay ary nampitombo be dehibe ny hafalimpo sy ny hafanampo taty aminay, ny arahanareo nideran'Andriamanitra taminay, ary ny arahanareo ny hen'ny tenin'Andriamanitra koa. Ka dia mitsodrano anareo zahay. Ny tompon'ny fahasoavana ane, zay efa nitarika anareo eto, mbola omba anareo mandrakariva. Ahita fifaliana amin'ny fandalovanareo eto ianareo, ary koa mbola omban'ny fahasoavana any amin'izay alenareo rehetra. Ary tsarovy fa na oviana ianareo ny mandalo eto na mitoetra eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko, mahazo mipetraka nareo. Fanaontsika koa ny miarahaba ireo zokiolona eto amin'ny fiangonana, ireo izay nahatratra antsika herintaona naterahany tamin'ny volana septambra iny. Anankiray ihany izy ireo dia Ramatoa Rakoto Jacqueline, angatana mba hitsangana ianao tompoko. Dia faly ny fiangonana miarahaba anao, mahatratra indray ny tsingeritaona nahaterahanao. Fahasoavana lehibe zany, satria ny tombonandro nomen'ny tompo, fa ny fiadanany sy ny fifaliany koa dia omeny maim-poana, sady teny fikasany raha teo zany tanterahany amin'izay rehetra matoky azy. Zao ny tenin'Andriamanitra zay entina paherezana anao. Hoy ny tompo amin'ny Isaia 40:7, mpanompoka ianao, zany ny fidy anao ka tsy mba manary anao. Zany ny mahafinaritra amin'ity Andriamanitsika ity. Na manahoana ny toetsika, na manahoana ny mety fiovantsika, izy tsy miova. Izy matoky. Ary zany ny mbola nambarany aminao androany hoe efa nifidiko ianao, tsy manary anao. Ny teny hébreu eto dia azo conjuguer au passé, au présent et au futur. Fa tsy miova Andriamanitra io. Lay efa nitay ianao tamin'ny lasa, ny mbola hitay ianao amin'ny ho avy matoky azy. Fa ny tompo tsy manary ny mpanompony. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny mpanompo vavinao, zay nitehirizinao, nampitovonao indray ny taona iainany, ary mahatratra izao andro izao. Fahasoavana lehibe avy aminao zany. Tsy noho ny fahamendrehana zany, fa noho ny lehibe ny fitiavanao tsy arefesina.
dia misaotra anao zay makasitraka anao zay mame voninahitra anao zay ny amin'izany dia tinay bavaka aminao ny mpanomponao ianao ny tantana azy ho aminao avy indray hovokisanao andro izay feno fitahiana feno fiadanana feno fifaliana avy any ambony dia ianao natanteraka ny faniriana tsara rehetra ary ianao nanome azy zay rehetra ilainy azahoany misaotra anao fa indrindraindrindra azahoany mitombo amin'ny fahalalana tsaranao sy ny fahatsaranao rehetra dia matoky zany zahay fa ianao dia mahay manao mihoatra lavitra noho izay naingatana amin'izany vavaka zany dera ny laza ny voninahitra ho anao ray zanaka fanahy masina amen mahazo mipetraka ianao dia tonga eo amin'ny minitra trano isika izao amin'ny anaran'ny komitiny trano no iarabana antsika tsirairay avy ny kasika ny trano fiangonana no resahana amintsika dia ampatsahivina kely fa projet napetraka Andriamanitra amin'ny tafo tolozy ny anao trano fiangonana efa hitantsika ny fahasahiranana izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao fa tena tsy antonona antsika tsony na ny toerana izay angonantsika any amin'ny vieux temple izany ary efa mindrana toerana foana isika rehefa manao hetsika samihafa ary ao anatin'izany projet izany dia misy dingana apetraka amintsika fiangonana ahafahantsika manatanteraka izany ny dingana voalohany dia hifarana amin'ny volana desambra amin'ity taona ity izany dingana voalohany izany dia ny fanaiky isika fa anangona 300,000 euros hatramin'ny volana desambra 2024 mbola lavitra be ny ezaka vitantsika satria raha hitantsika tamin'ny voalohany volana septambra teo dia 34% ny 300,000 no vitantsika ka dia fanentanana famporisihana no anjaranay atao amin'ny fiangonana andao re anao ny maximum izay azontsika tsirairay avy atao hatramin'ny farany taona manao izay maximum azony tsirairay avy atao amin'ny farany taona tsy mijery ny hafa fa Andriamanitra no aoka hojerenao efa nomen'Andriamanitra atsika tsirairay avy ny enti-manana anaovana izany fiangonana izany avy amin'Andriamanitra izay rehetra ananantsika ary izy kosa no miteny amintsika izao hoe andao anao trano fiangonana ka dia anjarantsika no mandinika tsirairay avy hoe amaly izany andro izany sa mbola hiandry sa mbola avelavelo ny hafa no anao fa mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay antso fa tsarovo kosa fa rehefa Andriamanitra no manome anao ary manolotra ho azy ianao dia ampitombony izay omeny anao amin'ny manaraka efa be dia be ny aina izany ary tena voamarina izany ten'Andriamanitra izany sitrapon'Andriamanitra izany ka dia manentana antsika amin'ny irotsantsika bebe koa ao anatiny fanaovana ny io dingana voalohany io izany dia izay anao izay maximum vitantsika tsirairay avy isika ary tena ho hitantsika ao anatin'izany fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra dia ny faharoa dia manao antsoavo ho an'ireo izay manan-talenta amin'ny fanaovana maquette manana etaeta anao maquette mampiseho ny trano fiangonana isika ary apetraka ery ariana isaky ny miditra zany sika dia mba mahatsiaro hoe io ny projet goavana izay tanterahany tafo tolozy dia ao anatin'izay dia misy fahatsiarovana foana sika hoe ay misy an'ity projet ty asian'Andriamanitra ataotsika dia amin'ny fanatetarana an'izay maquette zay dia manao antsoavo an'ireo izay manan-talenta ao anatin'izany ka te anomeny talentany ho amin'ny asan'Andriamanitra dia raisina tanandroa fa tena maso ny fiangonana izany ary afaka manatona ny tenako ianareo raha na ny mpitandrina dia mifandray aminy satria mpitandrina koa ny tena mahafantatra tsara ilay izy dia tonga dia miroso isika ao anatin'izany dia izay no vaovao tsotsotra atolotra antsika fa dia mampahery ny rehetra hatrany ary ny ten'Andriamanitra
entina amporosiana antsika dia amin'ny Filipiana toko 7:12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ankehitriny ary na ahoana aoka isika hiara-mamindra hatramin'izao. Amen. Farany dia fatatsika moa zany fa natateraka ny fifidianana dekona isika amin'ny 7 ny volana oktobra izao. Efa betsaka ny voalaza na izany aza zava-dehibe izao ary tsy azo atao ambany javatra. Afatra foy ihany ho antsika rehetra. Isika izao no nametrahan'ny tompo zany andraikitra izany. Nda ny anolotra olona na ny anolo-tena koa ho amin'izany. Manana zany adidy izany isika ary dia amporosiana satria manompo ny tompo amin'ny alalan'izany isika. Tsy mba fomban'ny zanak'Andriamanitra, tsy mba fomban'ny mpanompon'Andriamanitra ny mialangalana na mifanjana, fa vonona mandrakariva, mamaly tahaka ny Isaia hoe inty aho, iraho aho. Kanefa talohan'izay nge efa niteny za zao ve mela amiko fa sady lehilahy malotomolotra aho na avy amin'ny firenena malotomolotra. Nefa ny dioviny tompo izy sa. Isika rehetra dia efa nandray ny fanadiovana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Sai ka inona nadiditsika? Nadiditsika voalohany dia ny mivavaka. Mitrotro ambavaka amin'izany mba hahatonga ny olona zay hofidintsika hifanaraka tsara amin'ilay andrasan'Andriamanitra fa tsy hifanaraka amin'ny fihetsem-potsika. Faharoa dia ny hilaza amin'ny olona zay tandrifitsika, zay hitatsika fa manana an'izany. Ao nge ireo fa indraindray timide, sarokenatra. Indraindray koa kanosa tahaka ny Timoty. Indraindray tsy te hiseho. Anjaratsika manetsiketsika an'izy ireny fa zany no mahafiangonana antsika. Etseo, amporosio, taomy. Raha tsy vitanao dia lazao pastera fa lazainy pastera. Ary farany ho antsika zay nandreny antso aza misalasala, manolora-tena. Indraindray tsika ao anatin'ny safiditsika ao, zao ny zava-dehibe. Tsy ny safidin'ny olona ao ny zava-dehibe, fa ny fanekenao ny safidin'Andriamanitra. Mety tsolany ianao amin'ny 29 oktobra, fa tadidio zany. Fa tsy avy aminao zany, fa avy amin'ny olona tsy nahita ny fiantsonanao. Avy amin'ny olona tsy nahita ny fiantsonanao zany. Kaza menatra, aza mandeha amin'ny raisonnement humain. Ary zany no amporosiana antsika. Tsika dia efa malaza mihitsy fa tsy mba mahita kandida. Any akafany ilay olona isisiana izy io. Isisiana izy io. Fa amintsika dia mbola fahalementsika io. Fa tsy hoe ny misisika akory ny zava-dehibe, fa ny ampisehontsika. Fa vonina maly ny antson'Andriamanitra isika. Ka raha 420 no ilaina, misy 420 hitsangana. Inty aho, iraho aho. Manaraka izany dia misy ny brochure zay zaraintsika isan-taona. Ary dia ho zaraina amintsika zany rehefa mirava eto. Ao rehefa mivoaka eto tsika dia zaraina amintsika eto zany amin'ny teny malagasy. Pour ceux qui ne comprennent pas le malgache, cette brochure qui s'intitule Le Diacre et tout ce qu'il faut savoir avant de les élire, vous le verrez dans notre site internet ou sur Facebook. Donc vous aurez donc la traduction de cette fascicule dans notre site à nous. Sinon, pour les malgachophones et pour ceux qui veulent apprendre aussi le malgache, n'hésitez pas de prendre la brochure quand vous sortez d'ici. Et merci. Tonga fotoanany fanaty sika zao ry havana. Ataontsika ny hira fifoazana. Firana fifoazana 823. Ny antsonao Andriamanitra dia ho tatazana ny rakitra. Marihana fa ho antsika zay tsy nitondra lela vola dia misy ny panier connecté azahoantsika mandoa amin'ny alalan'ny carte bancaire sans contact. Ianao toko roa eto ny dekona manatona avy hatrany tsika mba tsy ho tarazoka ho antsika izay nitondra lela vola moa dia
tatazana eny am-pitoerana zany tsarova fa zay manome amin'ny fifaliana no akasitrahany tompo raha ihany ny rakitra fa araky ny fiteniko dia ataontsika mafonja ray mafonja Thank you.
misaotranao zay tompo fa sitrakao ny anatanteranay sy nanatanteranay zao fotoana izao ny onanay taminao nandrenesanay ny teninao ary nandraisanay ny fitahintso ny arem-pahasoavana avy any ambony ary koa ny fiadananao ankehitriny mivavaka aminao zahay ho amin'ny fanavaozana ny dekona iara-miasa mpitandrina mandritry ny roa taona ho avy indray mba homaninao amin'izany zahay ka hazavainao amin'ny teninao ny fijerinay sy ny fisainanay ary ny safidinay etseo amin'ny fanahinao masina ireo izay efa nomaninao ary antsonao amin'izany asa masina zany mba tsy hanana tsy jery olona fa hibanjina anao tompony finoana sady mpanefa azy mba hanory lalana sy hanome saina azy dia atrehinao zany fotoana izany mba haneo ny fiadananao manjaka sy miasa eo anivon'ny fiangonana izay koa tompo dia omeo anay ny hanome lanja lehibe izany fotoana izany ary indrindraindrindra ny fanendrena ireo mpiasanao omeo anay ny andeha araka ny teninao araka ny tory lalanao ary omeo anay ny tsy hifanjana na ianahana akory fa ho tompona andraikitra mahay maneo ny zotopo zay nilovana taminao Kristy dia tianay nitondra aminao ireo namanay marary anatery fanasitranana ireo donam-pahoriana ampionony ireo misedra fitsapana sy tojo fahasairanana ampaherezo ary tario amin'ny lalam-pandresenao ireo nahazo fahasoavana ataovy mahay misaotra sy makasitraka anao ary ataovy mahay mizara amin'ny hafa mivavaka aminao koa zay ho amin'ity firenena zay itoeranay ity mba hanjaka eto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay indrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana zay filoham-pirenena izao tompo jereo ny firenenay jereo ny vahoaka ary ninoninona tompo tsara ninoninona ankasitrahana dia tanterao zany ary atsangano ny vavolombelonao mba hanambara ny fahazavana ary ijoro vavolombelon'ny fahamarinana mandrakariva dia omeo ny tompona andraikitra sy ny manan-katao tompo ny fahatahorana anao mba ahazahoan'ny vahoaka misitraka ny fahatsarana rehetra sy ny arena voajanahary nomenao an'izany firenena izany dia mivavaka aminao zahay ny hitsarany tsy fandripahalemana hitsarany tsy fahamarinana rehetra ary mivavaka aminao zahay ho an'ireo zay hiara-ny haintany ho an'ireo zay tsy mahita rano hosotroina akory azy ho an'ireo zay sahirana tompo tsinjovo manokany reny ary ianao hanokatra varavarana azohony mahazo izay tandrify azy dia tena mivavaka aminao zany fifidianana izany mba tsy hampizarazara ny malagasy zany fa hampiray azy kosa ao aminao ka aoka ny safidim-ponao tompo ny eo am-poniny tsirairay avy fa tsy ny fihetseam-pony mivavaka aminao zay ho an'ny fandripahalemana manerana ny tany entinay mivavaka aminao ireo firenena misy ady ny atsy Ukraine ny atsy Afrika fivoanendrefana ny any Arménie sy Azerbaïdjan sy ny sisa mangataka aminao zay le tompony fiadanana meteza hiasa amin'ireny firenena ireny ianao ary ampitoetra ny fandripahalemana mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany mivavaka aminao zay ho an'ny FPMA eo amin'ny rafitra rehetra misy azy ny tompona andraikitra omeo ny fanahinao tompo ary aoka hitondra ity fiangonana ity ho amin'ny fitombona sy ny fivelarana izay isehony ho tena vatanao mitondra ny fahazavana sy ny fanasina eto amin'izao tontolo izao ary amin'ity tany Frantsa misy anay ity entinay mivavaka anao ny fitoriana ny filazantsara manerana ny tany mba ho ambininao zany ka tsy verina aminao foana ny teninao raha tsy natanteraka zay nanoranao azy ambinina amin'ny alehany maro ny tena ingatahana tompo nefa fony fisainanay votsany vavan'ny mpanomponao ka na inona tsara na inona mampandroso na inona mame voninahitra anao ary ninina mahatsara ny ondrinao tompo da tanterao araky ny be ny fahasoavanao zany amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay mpiandro tsara amen dia mamaran'izao fotoana izao sika ataontsika ny hira zay efa voatondro mialoha ny afatra sy ny tsodrano aoriana ny afatra sy ny tsodrano dia ny antema fahadimy no ataontsika ary dia azadino fa rehefa mandray tanana anareo ery dia azadino
no mangataka ilay brochure ny déconne sy zay tsara ho fantatra mialohan'ny fidianana azy. Tsangany isika manao ny hira. Fahasahina raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany fa raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa zay rehetra manao ny marina no zanany naterany. O aminareo any eny Tompo itay anareo any eny Tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny Tompo ka iantra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny Tompo ka anome anareo fiadanana. Tema fadimy.
voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.